émission spéciale, ça se dit bien dit. Ça se dit bien dit. Page, ça se dit bien dit. Nam Nilalani, YouTube, ça se dit bien dit. Vainskandwani, Madame Rarnous Voulatine, directeur de l'emploi à l'étranger et de la main-d'œuvre. Sultan Avemni, ministère de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Falmera Bano, Madame directeur, Armi Sotrano Saad, Dinanek Nivaïn, Mti Fandaranaït. Falmera Banavin, de Falmera Bani, Banarakan Fandarana Richa, Tunga Sui Tom Nice, and Ny fanontaniana voalohany tiany mpanaraka fandarana ho fantatra inona ny tena andraikitra sahanareo ato amin'ny direction de l'emploi à l'étranger et de la main-d'œuvre. Efa mazava be ngamba zany. Direction de l'emploi à l'étranger et de la main-d'œuvre. Zany fampanana asa andafiny rika sy ny haitao tanana main-d'œuvre faiza manao amin'ny tsy mitovy amin'ny asa tanana fa ny fahaiza manao zany hoe ny herin'ny tena ny herin'ny tanana ny fahaiza manao no mety miasa amin'izany zany dia ny direction zay tantanay zany ny andraikitra ny mpiasa malagasy izay miasa fandefasana ny mpiasa malagasy izay miasa ivelany zany hoe fampananana asa ivelan'ny Madagasikara zany hoe izahay mifandray facilité ny asa ny fifandraisana amin'ny firenena ivelany izay mandray any gasy miasa dia ihany koa ny sécurisation ny gasy izay mandeha miasa zany hoe manao action préventive zany izahay mbo éviter n'andreo loza izay mety mitranga satria miasa ny ivelany any amin'ny tan'olona zany tsy mora. Arak'izay ary ahoana ny ataon'ny olona anankiray raha ohatra tia hiasa any ivelany, zany hoe mandalo aty aminareo sa efa misy agence no andehanany afahan'ny hiasa ho any ivelany rey? Taloha dia misy ny agence de placement agréé par l'État andefa olona hiasa ny ivelany. Rehefa niatrona hoe agence de placement zany dia tsy hoe alefanao le olona dia tsy rahanao toyany fa ny agence de placement zany raha mandefa olona ianao androany ka manomboka le contrat de travail an'olona iny mandrapatapitra an'iny après 2 ans, 3 ans, 4 ans dia tsy maintsy manara-maso an'iny olona iny foana ianao mandra-pampodina an'iny olona iny eto Madagasikara. Dia misy zany ny obligation ny agence izay manao tatitra izaky 3 volana aty amin'ny ministère amin'ny situation le mpiasa izay lasa miasa ny ivelany. Tsy izay nefa ny zavatra misy teto amintsika fa ny teto amintsika ny manao agence de placement dia manao agence ohatra ny alaina le olona voalohany indrindra dia angalana vola. Zay zany ny akamaroany nisy ny olona andeha hiasa ny ivelany zany na hiasa iza ny olona tsy manam-bola matoa mitady asa. Donc zany olona tsy tokony handoha vola mihitsy na dia eny Ambilanitra aza raha hitady asa na eto Madagasikara io na ny ivelany. Faharoa manaraka an'izay le olona rehefa alefa dia any fotsiny tsy fantatry ny agence de placement koa zany hoe inona ny antom-pisiny ny agence de placement fa ny eritreriny hoe tovy amin'ireny le hoe mpanera olona reny angamba ny eritreriny hoe manera asa tsy fanerana toeran'olona koa ny agence de placement fa arak'izay nazavaik'izay. Noho izany dia nahato daholo aloha ny agence de placement rehetrarehetra. Zany hoe tsy misy zany eto amintsika hatramin'izao nahato dia averina manao ny taratasiny dia nomena zareo ny fampiofanana hoe izao zany antsoina hoe agence de placement zany. Tany
mamy fampiofanana zany zay an zareo agence de placement, centre de formation professionnelle dia izao izao ny zavatra tokony andraikitra amin'izany zao ny asanareo amin'izany ohatrao dia zay zareo vao manao ny demande d'agrément ahafahany manao hoe mangataka ary amin'izao fotoana izao dia tsy misy agence na dia anankiray aza aveko mihitsy hoe na dia anankiray aza mahazo mandefa olona hiasa any ivelany fa mbola eo am-pikarakarana n'izany zavatra rehetrarehetra zany ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao dia tsisy zany mandaika zay agence milaza hoe managrément za mihitsy mahita ny Facebook any hoe offre d'emploi mandeha ary reny olona rehetra reny dia tsoroko aminareo fa mbola hotsimponina tsirairay angamba reny olona reny atsoatsy satria reny antsoina hoe misy loky sy mivarotra olona manao ny traite de personne makamaka vola ny manolana ny sasany no maka vola dia andeha tsy hita betsaka no mitaraina eto aminay eto ny sasany maka vola dia mandefa olona tsokosoko zany hoe ireny olona tsokosoko reny anefa lozany ny andrendreon'olo reny any ivelan'ny firenena any rehefa aveo zay mety mbola resahantsika rehefa aveo ihany amin'izay fa ny resaka agrément zany resahantsika dia fa misy zany ny agrément interne ho an'ny mpiasa eto Madagasikara hoe tady asa eto Madagasikara ihany iny dia misy iny satria ny placement dia mizara roa placement ho an'ny asa eto Madagasikara placement ho an'ny asa ivelan'ny Madagasikara placement ivelan'ny Madagasikara zany dia antsitateko mihitsy hoe tsy mbola misy amin'izao fotoana izao raha arak'izay zany tsy misy agence afaka mandefa olona makany ivelany loha amin'izao fotoana zao tsy misy mbola antsitsateko ihany tsy misy na hoaiza na hoaiza araka ny lazainao teo hoe tsy tokony hakana vola zany ny olona anankiray raha hitady asa andeha ho any ivelany satria matoa izy ndeha hitady asa any tsisy vola izy fa raha vao vita zany le zavatra ataon'ny fanjakana amin'izao manome formation sy mikarakara vitsipitsy ny fomba ahafahana andray manokatra ny fandefasana makany ivelany mety tsy hisy vola lotsony zany amin'ireo agence ireo na dia ny kely azy na hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia tsy misy mihitsy vola aloha amin'ny agence misy ny convention internationale izay manamafy an'izany sy mametra ny asa tokony ataon'ny agence ary izay atao amin'ny direction dia manao conférence foanafoana moa zahay zany ny mitety région maro efa misy région any amin'ny folo mahery ny voatetinay amin'izao mampafantatra ny tanora rehetrarehetra ny fomba ny atiana hoe asa ny ivelan'ny Madagasikara eny matoa nisy zany fanakatona zay fahazahoan-dalana mandefa olona makany ivelany zay nisy olana zany tao nefa ndray le fahazahoan-dalana makany ivelany aloha tonga dia itsiko tsy hoe fanakatonana ny fahazahoan-dalana makany ivelany rehetrarehetra akory io fa fanakatonana ny fahazahoan-dalana makany ivelany un pays à risque zany hoe ireo pays zay mafanafana tsy manaja ny zoma olombelona reny olona reny zany reny pays reny zany dia tena tsy azo andefasana olona mihitsy ary ihany koa mbola raha tsy misy ny convention bilatérale zay iarahana manao amin'izareo amin'izay fotoana izay dia misy ny engagement de l'État avy hatrany dia tsy afaka tsy maintsy miankina amin'izay zany no aviny fa mbola eo karakarana aloha tsika izao asa afaka omeny madame directeur anay le liste ny pays izay tena hoe tsy afaka andefasana mpiasa malagasy amin'io pays zay tsy fantatray ny momba anazy dia efa tafiditra ao anatin'ny pays zay atahorana ny mazava aloha zany dia ny pays any amin'ny arabe rehetrarehetra dia tsy azo andefasana olona aloha jusqu'à
hoe vita le convention. Efa mandeha ny convention entretien entre un goutouta zany hoe Liban ny Arabie Saoudite dia manaraka ho azy rehefa avy eo ny ambony Koweït, Dubai, fa ireo firenena rehetra izay tononoko ireo dia mbola tsy azo andefasana olona mihitsy nanomboka tamin'ny 16 août 2013 ary hatramin'izao. Na dia manao vacances eto Madagasikara ianao ka hiverina any dia mbola tsy afaka mihitsy ianao no tafaverina any dikan'izany fa rehefa hoe tsy mandeha dia mitovy daholo malagasy rehetrarehetra dia tsy mandeha. Fa reo misy an'ilay matsay hoe ahoana ny fomba ataony fomba isoiso zareo atao aminay aloha dia tsorinay fa rehefa aminay tsy dia tsy. Na mitondra eto ary ianao vola ray camion hoentinao eto mbo alefaso dia miala tsiny fa ny tsy afaka mihitsy izay satria ny conscience professionnelle anay no mitondra ny eritreritray. Izay ilay antsoina hoe bonne gouvernance sy ny éthique ny asa. Ka raha ohatra ianao ka manao an'izay dia raha fa maninona andro olo ireny dia tsainao aty tsy hitombona mihitsy. Dia rehefa tsy mitombona mihitsy zany sainao aty ho verivery-potika ilay olona simba any ny avy na ny fianakavinanao ho simba daholo dia dikan'izany zany tsy afaka mandray. Tsy afaka ny mandray kolokolo zay, tsy manao kolokolo mihitsy zay. Sanay no miteny fa 0% miriarianay mihitsy zany ny atao amin'ny ty misy anay ty raha resaka an'izay. Fa ny any ambadika any aloha dia tsy avaky ny s'assurer an'izany zay satria tsy anay zany, tsy hidiranay zany fa samy manana anazy ny tsirairay avy. Maro na mety fanontania ao atao hoe ary mety isan'ny mpiasa any ivelany izy. Tsy raha-pitahina zany ny isan'ny olona miasany sy ny olona tratran'ny olana vitsikely zany ny tratran'ny olana satria tsy olona tsy vonona hiasa ihany no tratran'ny olana any fa zay vonona hiasa mahavita zavatra be izy ary tsy mijaly mihitsy araka ny fiteniny ny zavatra ataony any zany miasa tsara izy mandeha tsara ny asany. Ka ireny olona reny ndraindray mandeha aty Madagasikara manao vacances mody hely aloha reo rehefa avy miasa avy any kanefa mbola te hiverina ary nahazo be hiverenany sy antsony patron indray hiasa any. Mitaraina reo tsy afaka hiverina antsony ahoana mahakasika zay. Zao ny ireo olona izay mitaraina ireo sy minday dia misy mandefa ihany koa message aty amiko. Misy karazany roa ny olona mivoaka any ivelany. Misy ny olona mivoaka any ivelany talohan'ny 2013. Talohan'ny 2013 izy mivoaka tany dia navita contrat izy tapitra ny contratny dia tokony hody izy eteo Madagasikara. Tapitra ny contratny dia any ihany izy tonga dia manohy manao contrat hafa mijanona any dia mitohy ihany. Matoy zany efa tonga amin'ody eto Madagasikara no vacances dia tapitra ny contratny fa hanao contrat vaovao izy amin'ilay olona. Ka ilay contrat vaovao izay ho ataony amin'ilay olona rehefa tonga teto Madagasikara izy dia ny lalàna ny tany malagasy ny miasa. Ka rehefa ny lalàna ny tany malagasy ny miasa, ny lalàna ny tany malagasy ny teny hoe tsy mahazo mandeha miasa any raha tsy vita ny convention bilatérale izay raha manao amin'izareo efa andalany manao an'ilay convention bilatérale izahay dia izay vao mafaka mandeha ankalalahana ireo olona ireo. Ny tenena hoe vitsy ny pourcentage ny zareo mijaly par rapport amin'ny pourcentage zareo miasa. Zay aloha dia tsy anananay preuve milaza an'izany. Fa ny zavatra hita sy ny dradradradraina sy nisy erak'izao tontolo izao dia maro mijaly ny misy fa tsy vitsy mijaly zany ny misy. C'est le contraire zany. Fa roa manaraka an'izay rehefa tonga ny toerana be da be hoe tazomy mpampiasa ny document de voyage zany, tsy passeport fotsiny. Zany hoe dikan'izany ireo olona ireo izay no antsoina hoe any anatin'ny traite de personne. Izay le tsisy amin'ilay fiarahan'ilay fanjakana miaro.
sy manaraka an'izay koa zay nareo zao na eny hoe misy hoe formation atao alohan'ny andehanana miala eto Madagasikara. Zay ny antony inona moa ny antony tena nahatonga ny tena bazin'io etraketraka ataon'ny mpampiasa io ange dia tovy amin'ny vitsy ny kisana irery ka ohatra ny fahalalam-pomba tsy misy ho an'ilay olona andeha miasa, ny fahaza-manao an'ilay asa tsy misy, ny fankarama ny olona mandokarama, ny fomba fitondran-tena tsy misy. Metrika ohatra fotsiny hoe raha ny akanjo andeha ho any amin'ny arabo zany hoe ny akanjo ny vehivavy any rebaribry manafina ny vatana. Tonga any ianao andeha hiasa any slim, shorté, je m'en fous, débardeur. Io nge tsy natao hoe domestique zany, tsy mipiasa trano ihany mahatriny hoe domestique. Ao anatin'ny domestika io dia voatenao daholo na chauffeur, na ny jardinier, mpamafa tokotany, tout ce qui est miasa ao anatina toerana anankiray manao asa vatana. Taizazaza ireny nge domestika daholo. Dia io zany rehefa tonga zany le eo amin'ilay resaka hoe anao serpillère ianao nefa ny sortanao ny fotope dia mitsoe daholo mandalo amin'izay le olona dia mahita anao. Ny vehivavy kiriko mijery anao, ny lehilahy tonga dia taitaitra mijery anao. Eo amin'ny zavatra anankiray iny anaiky ianao manana problème amin'ilay mpampiasa vehivavy, tsy manaiky ianao manana problème amin'ilay mpampiasa lehilahy. Zay zany ny antony hoe tsy maintsy misy formation fahaizana traikefa hiasa ny alefa tsy hanatsara taranaka araka ny valiten'ny sasany koa rehefa nontaniana hoe ina mahatonga anareo nanao an'io dia manatsara taranaka zay. Ary amin'izay favoazana sy voila mahazo mpiasa malagasy mandeha miasa ivelany zay, inona mba ndraikitsy ny fanjakana niraisina manoloana zay zavatra zay? Raha ny tena marina raha koa tsy hitsika ny 2013 jusqu'à 2017 dia ny tena izy raha ny tokony izy efa lany contrat daholo ny malagasy tany izay mbola tafela tany, satria telo taona ny contrat de travail donc tamin'ny 2016 zany dia efa tokony tapitra ny contrat ary tokony efa nody daholo izay malagasy tany. Fa misy moa ireo malagasy izay mimia ny mijanona hoe tsara ny anazy tsy te hody aty Madagasikara, tsisy asa ny ohetrarehetra ohatr'izany. Dia izay no efa ampianaranay hoe aty zany efa misy ny hoe raha fa mody eto Madagasikara izy dia miaccompagner mandray anazy ny ministère en population izay manao ny réinsertion ny amin'ny fiarahamonina. Dia aty koa zany misy ny direction de réinsertion des jeunes sans emploi afaka mifanampy sy mifandray amin'ny zareo. Raha ny tena marina nge ireny olo ireny raha ila ravinahitra marina nandanany tany tafaverinay eto izy afaka manangana asy ary afaka izy indray no mba lasa mpampiasa. Fa noho ny izay le antony hoe anoezanay foana zany teoriany omena aloha formena aloha le olona zany amin'izao amboarina ny sainy raha andeha hoaninareo dia hitady vola ny asanareo any, verena aty dia manangana mbo manome asa indray ho an'ireo tanorantsika malagasy izay tsy nandeha tany. Mazavazava angamba ny mahakasika zay amarana antsika azy misy manontany hoe inona manoloana zao tsy fisiny asa zao, inona mba vahaolana avy aminareo ministera mba ahafahany jeune maro ahita asa? Ministère zany miaraka amin'ny BIT, Bureau international du travail, amin'izao fotoana izao dia efa manangana formation maro. Ireny ahitanareo andreny hoe JRD, misy ny formation izay omena, dia misy ny SRIE. Io SRIE io dia système régional information pour emploi. Zany hoe eto amintsika marina dia
misy ihany ny asa fa ny tanora tsy mahavaly ny critère tadiavin'ny mpampiasa eo amin'ny toerana misy anazy. Dia rehefa tsisy iny dia lasa izay ilay mahatonga ilay hoe nampiantso olona avy any ivelany mpampiasa anankiray. Dia izay io système SRIE io zany misoratra anarana izay tanora mila asa rehetrarehetra, dia misoratra anarana ao anatiny io système io mitondra CV dia mitondra sary tapaka, dia na misy ny asa, raha asa ny ve ohatra any Antsiranana misy asa dia hatramin'izay soratra anarana rehetrarehetra, hatrany Tuléar, Fort Dauphin rehetrarehetra, dia mahita ny hoe iny ilay tolotr'asa, dia afaka miditra ao anatin'ny sélection ny azahoana an'ilay asa. Fa manaraka izay tonga ny asa avy any ivelany. Taloha zany ny olana dia hoe tsy manantonantona sy mandovolana amin'ireny agence reny mahita asa. Fa tsy izay intsony ilay izy, rehefa misy ny asa avy any ivelany dia ny tanora rehetrarehetra misoratra anarana ao anatin'ny SRIE io ka mahafeno an'ilay fepetra dia tafiditra ao anatin'ilay mahazo, tafiditra ao anatin'ilay sélection avokoa. Dia ilay mpampiasa sy ilay tanora zany no mifampiresaka ahafahan'ny mpampiasa mijery hoe tia marina ny olona ilainay, satria izay ilay fototry ny olana. Rehefa ilay tanora zany rehefa tonga any amin'ilay toerana na mpampiasa dia hoe tsy mamaly an'ilay asa dia critère namen'ilay mpampiasa koa ilay olona tonga any. Nefa ilay mpampiasa efa dépense be dia be izay vao natonga ilay olona tany, mierina an'ilay olana, tsy amerina an'ilay olana, dia izay miteraka an'ireny isan-karazany ireny. Fa itsika indray efa misy io dia ilay mpampiasa izany hoe mandra-pivoaka ny mandra-pavita formé an'ireny agence mahazo agrément ireny, dia tsy maintsy izay aloha ny andanantsika. Rehefa avy eo mipetraka ny agrément dia miasa, satria misy ny ato izany misy ny service de suivi, misy ny service des agréments, ary misy ny service migration professionnelle. Ireo zany miasa daholo dia amin'ilay sécurisation an'ilay olona anankiray sy ilay asa. Ary koa mahatonga antsika koa zany miezaka hoe itsika izay ilay asa avy any ivelany, miezaka zany no miantso an'ireny mpampiasa any ivelany ireny hanangana orinasa eto amintsika manokatra mametraka an'ilay mame asa ho an'ny tanora eto amintsika. Efa betsaka ny avy any ivelany izao manangana zone France sy rehetrarehetra ireny dia efa marobe ny asa misokatra ho an'ny tanora. Fa koa ny politika antsika zany tsy hoe hiasa foana ny tanora, fa tokony mbo mpampiasa ihany koa ny tanora. Izay ilay mahatonga an'ilay hoe auto-emploi, dia misy ny fampianarana ny fahaizana manatraikefa amin'ny fanokafana asa. Dia rehefa misy ireny tanora iny dia manampy ny atao ministère hoe manampy hoe ahoana ny fomba fitadiavana financement sy ny rehetrarehetra. Alohan'ny amarana antsika azy teverina kely amin'ny fandefasana mpiasa makany ivelany, izy io ve raha convention bilatérale zay niresahana teo, le firenena andefasana mpiasa ve no manao premier pas amin'ny fanjakana malagasy, ny fanjakana malagasy no miresaka amin'ny pays zay andefasana olona hiasa? Itsika aloha dia mifandray amin'ny alalan'ny ministère du travail any amin'ny firenena izay mandray olona hiasa sy ny ministère ny emploi any zany sy ministère ny emploi aty amintsika no miezaka mifandray sy miezaka dia miditra amin'izay ny ambasady sy ny rehetrarehetra. Izany hoe amin'ny resaka sécurisation io zany dia tsoko aminareo ny asa ny ivelany zany, tsy hoe ministère anay irery na ity direction izay tantaniko ity irery no hikarakara, fa misy zany ny antsoina hoe comité interministériel. Io comité interministériel io no miantra ao anatin'ilay sécurisation, dia misy koa ny antsoina hoe groupe de travail.
groupe de travail zany a misy hatramin'ny solotenany présidence, solotenany primature, ny ministère anankivalo, ny ministère en santé, ministère en population, ministère ny intérieur, ny ministère des affaires étrangères, ministère en sécurité publique, ministère en fonction publique, chargé du travail en fonction publique, ny ministère ny c'est misy anay atao ministère chargé de l'emploi. Zany rehetrarehetra zany zany no miaraka miasa afana manao an'le les migrations fa tsy hoe ministère anaveriany ko no mitatana anazy fa izahay fotsiny no milide zany. Iny ary isoratsika Madame Raharnosy Volatine, directeur de l'emploi à l'étranger et de la main-d'œuvre. Namaly zay fanontaniana rehetra napetrakatsika taminazy ataoko fa mazava amintsika amin'izay ny resaka fomba fandehanana miasa ny ivelany sy ny olana rehetrarehetra izay voatanisa teo ary ny vahaolana izay nomeny avy tato amin'ny ministera. Misaotra anao hatramin'ny farany, veloma tompoko. Ny afy dia mindram-piona indray. Sena veri avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.